Falomerahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, anio sabata faharoa amin'ny volana aogositra 2024. Ny tenin'Andriamanitra hozaraina amintsika androany dia ao amin'ny Korintianina voalohany 5:5, andininy faha 5:30 ka hatramin'ny faha 8:10. Moa ve tsika mino ny fitsanganan'ny tenany maty? Ya. Ny lohateny ato dia hoe ny tenany tafatsangana amin'ny maty. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hisy teny hoe ahoana ary ny fomba hitsanganany maty, ary tena manao ahoana ny isehoany? Ry adala, izay afafinao dia tsy azo velomina raha tsy maty aloha. Ary izay afafinao tsy dia ny tenany izay ho avy no afafinao, fa ny voa fotsiny ihany, na voa ambarim-bazaha na voa hafa. Fa Andriamanitra manome azy tena araka ny sitraky ny fony. Ary ny voa rehetra dia samy omeny tena mampiavaka azy avy. Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny an'ny olona, hafa ny nofon'ny biby, hafa ny nofon'ny vorona, hafa ny an'ny hazandrano. Misy tenany ny any an-danitra, misy tenany ny ety an-tany, fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra, hafa ny an'ny ety an-tany, hafa ny voninahitry ny masoandro, hafa ny voninahitry ny volana, hafa ny voninahitry ny kintana, fa ny kintana iray dia hafa voninahitra noho ny kintana iray. Dia toy izany koa ny fitsanganany maty. Afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafaham-boninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Afafy ny tena araky ny fomba mananaina, fa atsangana ny tena araky ny fomba panahy. Raha misy tena araky ny fomba mananaina, dia misy araky ny fomba panahy koa. Ary araky izany koa ny voasoratra hoe, i Adama olona voalohany no natao mananaina. I Adama farany no natao fanahy mahavelona. Tsy izay amin'ny fanahy anefa ny voalohany, fa izay amin'ny mananaina. Dia izay vao amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany, dia avy amin'ny tany. Ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Toy ilay avy amin'ny tany dia tahaka azy koa ilay avy amin'ny tany. Ary toy izay avy any an-danitra dia tahaka azy koa izay rehetra avy any an-danitra. Ary toy ny tondrantsika ny endriky ny amin'ny tany, no tondrantsika ny endrik'ilay avy any an-danitra koa. Fa izao no lazaiko, ry rahalahy, tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofo aman-draha, ary tsy mandova ny tsy fahalovana ny fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety amin'ny indray mpimaso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra, ary atsangana tsy ho lo intsony ny maty, dia ovaina isika. Fa ity mety lo ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe, ny fahafatesana dia voatelina karesy. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Fa ny ota
ny fanondrona ny fahafatesana, ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana anie Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Amen.